Fanatanjahantena kosa indray ary fanohanana ny ekipa pirenena makidò Madagasikara izay hiatrika ny lalao ionana amin'ny Senegal amin'ny lahady avy izao mahatsiaro manana andraikitra ary manana didy ny lehiben'ny faritra Analamanga mitondra fanohanana ho azy ireo izany ity tompony andraikitra ity. Manoto ivakana ireo manam-pahefana eto amintsika mitondra fanohanana ho an'ny makidò Madagasikara. Mialohany etrehan'izy ireo ny lalao farany izay ionany amin'ny Senegal ny alahady jaotsy amin'ny kianja Mahamasina. Io atoandro io dia nitondra ny anjara biriky ny lehiben'ny faritra Analamanga izay nanome vola 2 tapitrisa ariary ho an'ny mpilalao Maki. Fa ny zava-dehibe zany dia hoe nareo misoteny Madagasikara ny faritra Analamanga faly magatrano président efa misy ny zavatra lehibe ohatr'izao izay tena zavatra iraisam-pirenena dia faly ny faritra Analamanga mandray anazy kianja Mahamasina raha mandeha ny faritra Analamanga anay dia tsy mety raha tsy fanomboatana ny tena koa anaky ny sport mety le karazam-bolona tsy mitovy fa samy bolona tendanina lavalava ny boribory. Nanome toko kosa ny Maki fa anao izay faraheny hibatahana fandresena mba hifaliany ny malagasy rehetra amin'izao akatoky ny fetin'ny asaramanitra izao. Raha ho an'ny lalao omaly kosa ny Virena izay nikatrohan'ny Zambie Senegal dia nomotsan'ny Senegal tamin'ny Samavelatra 4-3 ry zareo Zambianina. Tsy ho vita mora araka izany ny fanandrinana eo amin'ny Maki Senegal ny alahady zao izay karazan'ny lalao famararana kely mihitsy ty fihaonana ity. Ilaina taonana moa ny ekipa pirenena mba mandratra avy zany ny voninahim pirenena malagasy ao anatin'izay tontolo mbola lavalava izay ity toko lasa toboko vavy no anakatonantsika indray ny pejiny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity mankasitraka anao feno manjo izany hatramin'ny farany mifanome fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka mankasitraka tompoko.